tolotry ny radio Don Bosco ho anareo ilay tantara mitondra ny lohateny hoe ondrobotsy. Nosoratany Mameno Soa, ho velomy Sineza, manitra ho ny miajanirina, ny ravo. Nandray feo sy nanantondosa, tovorazana mamonjy sy olosoa. Ataoko angamba fa tsy dia hampanina norobody ny petrahany miala eto amintsika. Fantatro tsara mantsy fa zaho rery nge sisa mbany avany. Zanak'anabavinao ange miala e. Azoko arina ve? Ka tsy dia zany loatra nge ny tiako lazainy. Zay hevitrao fa tsy hoe anaiky tsy fidiny io fotsiny. Ka misy inona azo atao moa rado a? Ka ohatry ny malahelo nge ny fijeriko anao zany ry malala e. Azotsika hitadiavana hevitra hafa nge raha ohatra hoe tsy mazoto ny petrahany ianao e. Tsy maninona re rado a. Asako. Ho tako ninona koa moa fitsaran'ny olona raha tsy handray azy sika e. Manahirana mihitsy miresaka aminao tika. Enao koa. Hita fa zany. Mba ia re ny hafa aza atao matezitra anao e. Asay voalainy netany de ito aty izy. Misaotra kia. Sambatra mihitsy anananao tika. Heveriny fa mahafaly amo zany. Saingevitra efa masaka ao andohany zany ka mody mila vaniny io. Tsy ataoko ambany io kosa aloha ny zanako e. Ohatry, ary variana be nge body zany ha? Lasa fotsiny akeny saiko hoe mba nananamana ny onjakely a. Ka faly zany zao? Zanga moa ranony koa be. Ay, de efa amboary ary ny efitra sinazy. Tsy asa androany fa hividy zay zavatra ilainy. Na lamby zany na zay farafara toinikeo. Aza ela ary ianao e. Vetivety re ahy. Fa zao, ny efitra any ambony loha diovina, de tonga de apetrao ny lambabaravarana rehetra. Mila mailo ndrery boty fa mandady ny trambo a. Ko raha tsy piasany ako baiko ny toy izao. Am'izay indray zanak'olona mpamatam-bonina fotsiny. Ory miala mbola tsy nitondrahanao ihany ve le voankazo tsy ambadikatsy e. Ataony onja mahita raharaha io nge ndre e. Ka mivavy. Ka mbola manasa ny lambako nge ary neny toy. Tsy aferako zany e. Avelao any zany fa ataovy zay asaiko atao fa za be fa malina eo. De ndana mividy saribao fa tara ny sakafo ny onja. Tena mila tsoaraka zany azy zany ka. Ny fianarako aza moa tena tsy zarizary tsony. Zara raha misy ny alina mirina andesona. Fa inona mbola mampingongonina ndria e. Saza mihitsy no hidina hipatandriany. Ho avy re tompoko. Rehefa voatondraka amin'ny voninkazo de karakarao le karaoty ao anaovana lasary. De aza adino manasa an'ireo voankazo ambony latabatra ireo ieno ve zany e. Eny tompoko. Fa inona re mba nitiavany tatatoany io vehivavy io e. Amin'izay tsy manana sanan-kitambarana koa izy ireo fa zanaky nintony tezaina. Mialy, manahoana retsy? Manahoana tatato? Tonga? Tonga fa 2 andro fotsiny angehana eto e. Ka ahoana, tamana tsara ndre? Tamana ka. Ay kosa. Sady ho aiza tsony koa moa e. Zara aza misy anasitriana ny loha. Ohatry, hafa ngendry izany e. Raha azoko tsara zany de tsy tena tamana? Tamana re ary tatato fa aza mandefa saina lavitra eo a. Ay, gaga mantsy raha hoe tsy tamanako. Fa aleo aloha androso ry miala. Raha mba fantatro mantsy ry tatato fa afo be no iainako ato. Angamba an'io teny an'io ihany aho de miala eto. Sarotra nefa ny tantara zavatra so de ampiady an'izy ireo zany.
aleo ihany amin'izao fa tsy hitrangeny ihany ve ny marina rehefa elany ela. Ay, tonga ianao. Tonga soa aloha e. Ka inona vaovao nentinao avy any Tomasina any? Salama daholo ve aloha nareo e? De manao no ny miala eo tamana tsara. Ianao koa ny fanontaniako tsy mivalianao fa miala ny mahamaika anao. Inona moa ny ataony eo e? Nahoana koa moa izy ny tsy ho tamana? Ay, ao reny voandalanareo e. De mba isao amin'ireo pokanelindreo miala fa tsy mbola ninana an'ireny izy ko. Sao de laninareo mianako daholo mantsy. Ionja, avifa tonga dady. Avifa mitondra an'le voankazo tena tiandry izy. Way, manao ny dady. Avilo manao biso any dady. De zao eo nendry 10 reo de manana 3 avy nareo sy mialy. De ny 4 ataotsika tsindrin-tsakafo. Reo. Merci dada. Inona ary eto anaty sachet tiry rato kanjo kely nitoko amin'ny ala reo e. Ohatrany tsy mba manana isoloana mihitsy mantsy sady ato trano no entina mianatrako. Ay, ary eza izay mba nentinao any onja? Tianao ny azy aiza tsy hitan'izay anaovana azy ko. Marina kanjony izany. Gaga moa. Neveriko fahadinao fotsiny zanakako. Onja nge ka tsy kamboto robodo e. Azo ny avokoa izay ilainy ka aza ampitovianao amin'ny mialy. Fa aleo aka ny sakafontsika fa sao de noana eo ianao e. Ionja. Mba apio kely nge za azafady ry Ionja n'olana n'ity body fotsy ity fa tena tsy zakako Ay, manina koa ra-panasany tony efa to manahirana be. Ka tsy avelan'ny tonga efa raha tsy sasa ono sady vola tokony hoanina nge ono lasa mpanasa lamba fotsiny. Za kosa aloha tsy mba hanasa lamba be toy zao e. Atao inona fotsiny piasa. Ndrika izy zany ry Ionjako. Za nge tsy afaka mamaly satria za raha misy ipetrahany. Ionja, fa inona koa nataondry ihany e? Tsy indringa eno ampanaoviko an'ireo e. Ka mavesatra be rineny de apiko izy Anjara asany izany e. Mianatra no anjara andry fa tsy anasa lamba. Nanolana lamba fotsiny ange za e. Avelao tsy tafy lamba any rehefa tsy ampitetika e. Lamba ny ange io sasana io e. Na zany aza. Aza be fa malina eo fa andao misakafo sao tara eo. Sady mandeha taksi indry satria tsy ao ny chauffeur. Akaikely io ka nahoana moa raha miaraka amin'ny mialy e. Sekoly iray ihany ny anarany. Aza mianakendry mijanona rehefa tsy anatra. Ny olona aza maniry andeha taksi ka indrindray no aniry midina. Ary tsy atsony sakafo anga mialy. Olona kamo velo io. Lamba kely io ny sasana ka ady ny firy ao ihany. Avelao rehefa tsy malala miakatra e. Fa tsy mba natsona anga mialy ry Ionja. Mbola tsy tama izy e. Mandehana tsoa indray ry Ionja. Be kiry zany raha zaza. Angana averany ampanasana amin'ny body fotsiny e. Mamenatra hono zany. Eny e, ka misy marina ihany ny azy saingy ny fianarana indray zany zao no tavela amin'izany ko. Azafady fa zay vao vita ny lambako. Mipetrara etsy e. Ano ny vary fa sao de tara eo ndrika zay vao voasazo eo ko. Lalana akaiky kely io ve de ho tara e. 10 minitra ihany ny anaovako an'io. Anongana ny vary fa ateriko nareo roa e. Tsy misy mandeha tongotra zany eo. Fa tsy mbola nividiny dada ihany le kiraroko Efa aoka. Zanako ve de ho adiniko de anao le manga de anymialy le fotsy. Na zay tianareo anaovana azy mitovy tsy naleziko. Lasa mianatra amin'izay ka makaray andobe ny tabatabanareo. Inona koa to mahazo anao e? Sa mba hividianana kiraro koa? Ndere aloviny kitapo de lasa mianatra e. Tsy manao soniara tareo Oviana koa moa nena manao an'izany e. Dady eo manome toky. Te aka ina reny eny ry Ionja fandao andao ry mialy. Fendrana mihitsy zany raha zaza. Olona isongana ny toerana nefa tsy takany akory fa atao namana. Tsy mba mailo mihitsy. Every fahatakalo ny rado amin'ny mialy anga izy. Tsy maintsy atoro iny fa tsy misainy izay hafarany akory.
tena mahay metsara vela tsy mihitsy tianiny totika. Rehefa io zany dadatoa dia ohatran'ireny anjerin-ireny mihitsy izy nefa vo midivy kely dia mivadika sakay kely rano. Tahoana moa e, ka mbotiny tena ka aleo mandefitra soaninina. Sady izany tamin'izany fa aleo moto fafana tsara reto kiraro ny onjy reto. Ay, mbola mamafa kiraro, neveriko mipetraka azy. Misy ilanao anga? Tsy misy ka. Rehefa vita io dia mba hivitany saosisy onja fa tsy tiany io romy be io ka tsy nakany io indray izy sao dia mahasosotra amin'ny dadany eo. Eny tompoko. Neny avinge neny e? Fa misy inona ry onja? Nanao fanadinana andra an'izay dia tsara be ny notika. Tsara kosa izanyko. Aiza hoe jereko enko ankeny resaka reteo e aiza ary mba nanahoana ny any mialika? Tsy fantatro, tsy naseho any anahy. Fa nahoana kosa ary mialy tokony aseho avokoa nge Tiry dadatoa saika adiniko. Fa ratsy anganina feniny. 20/20 andray tena ambony be ny Andriko. Resindray aloha onja tamin'iny. Nahoana kosa ry izy no ataonao an'izany nakatahaka angambo mialy dia mody endreo. Sasa tsy manana namana miara-mipetraka ko. Tena mahay be izy ry neny vao tsy tapitra kory ny fantanindra amin'izay dia efa voavalany sahady. Mila miezaka indrindra onja. Eny izay aloha e. Sao dia loza mialy eo ka. Tsy maintsy mahay ary dada. Miala aza manao raharaha be tsy misy tany iainana mahay. Fa manao raharaha inavika. Tsy mbola hainao ihany ve ny toetra ny zanakao e. Ahoana ry boto? Mitady izay fiainana rehefa tratra. Mandehana amin'izay mamonjy ny asany daholo nareo rovatsy. Ohatrany tsy mahafaly anao any notony mialy Ianao koa? Hitako. Fa tsy mba mahakivy anao angara ny zanakao indray no ambany mialy nefa mialy zaza sahirana tany amin'ny tany. Eny marina tokoa aloha ianao fa anjaranao kosa nge manara-maso ny fianarany. Aza ataoko totoa fa sao dia amerina kilasy eo Andrasy fa saiko mianatra tsara izy sakariva ary tsy averako hiaraka mialy fa be resaka fotsiny eo izy roa rehefa tafaraka. Mety mihitsy zany ka variana loatra eo. Tsy ilaiko indririka ala miala miseho mahay noho io zanako eo amason-drahata eo sao mihevitra indri fa ho tiany noho ionja mazava. Ay, mifona rery ny toa. Tsy fananiko angefa nanontany anahy dadatotsinona dia afeniko azy ary ve nefa izy miantoka anahy. Akombony vaviva tsy dia ilaiko be famaliana koa e. Ataovy ihany ange ary ale mandeha any kiala tantsavelona ity fa mivandravandra toy iray mivorondolo miseho andro reny. Matsy ravina. Lasa etsena aloha zary ny toa. Aza ela any fa mbola be ny asa tsy vita Ionja. Ndrirery ngany aho. Eny ry neny lasa netsena any nge mialy fa tsy nentiny ahy Zany naniraka azy hoany fa vindry aty e. Mipetra dia no tsara. Manina ry neny? Fantatrao tsara fa tsy raha niteraka anao rado Dia maninona? Dia fantatrao koa fa zanaky ny zandriny iray tapo aminy mialy. Dia maninona nefa neny Zaza dala tsy tandriva ireny fitiavany amin'ny mialy reny. Entina ho azy daholo zao rehetrarehetra izao na lamba na sakafo na kiraro. Jerefa izay vidino anao dia tsy maintsy mahazo koa kiala tambany vohatra io. Tena marina tokoa neny sady hatramin'izay nahita ny dada n'le notiny iny dia mampitandrina na foany dada. Amin'izay koa mialy dia mihebohebo ery. Ka zao n'izy ry onja. Tsy ekeko kosa aloha raha ianao indray no ambanin'io Andrasy fa sesefako asa amin'ny fotoana hijanonan'io ato an-trano ato. Tsy avelako mandrehitra jiro koa amin'ny alina amin'izay tsy manana fotoana ianarana io. Sa ahoana indre? Mety zandry neny resiko io amin'izay dia tezitra aminy dada. Tandremo nefa sondry mivadika tsy ilaiko manampinampy an'io zany ndry. Izy ny te hantrany ka mifananako ny dedaviny anjakana. Areoko izay fifandakizion neny. Neny toa efa masaka avokoa ny sakafo dia inona ny ataoko? Tondray ny voninkazo dia fenoy rano ny barika ao ambany ao sao dia tampaka koa ny rano. Raha vita alohan'ny isakafoanina moa dia mba sasao ireo akanjo ny onjy ireo fa tsy tiako alefa ny ampanasa lamba sao very any. Eny tompoko. Mba ho vitako vetivety ve izany Aleo atao ihany sao dia tesitro indray ny toka. Ampinao ary tompo fa tena reraka zany saingy kamboto moa ny tena ka miaritra.
neny a efa nao nabengy ahy e nahoana raha tonga de mihinantsika e roviny dada voatonga eo ka andao ary rehefa manontany ny rainao de lazaintsika hoe maika hiaraka mianatra amin'ny namanao ianao fa tsy te hinan-drery de nanampy anao a ndao aingy anary e vita ihany marina vo amin'ny 1:10 zao aleo sasanainga ny reto lamby reto de hianatra kely sao de vo adina indray raha riva ka voasazy eo raha tsy mahay voky tsara ary andeha mamerindesina kely aloha fa efa ho avy zay rato e vitangany lambandriry miala isakafo amin'izay ve andoatra ny sakafo ny dadanay akia ho avy ary ahy e fa efa ninana dolanga ie dada to sisa fa efa avy ninana izy mianaka ary miala nga efa ninana koa ka tsy mbola fa sady nanao etomody a de any amin'ny efitranoko ny hinana ary dada to fa mazoto ianao e efa tonga ianao e vo avy nanasa ny akanjo ny onja nge izy iny e tsy namelany koa raha tsy feno mibarika efatra ny ambony vo tondraka avokoa ny voninkazo rehetra orobota tena velanao anao n'izany rehetrarehetra zany vio zazakely io e satria mitovy ery amin'ny omby anga izy aminao ka efa zatra hony izy na izany ary anjaranao ny manoro azy ny tokony sy tsy tokony mbola ataony zaza mitombo miala robotoka tsy tokony ho vesara na asa mafy ohatr'izany ka teneno ny zanakavanao fa to za indray tia mahazo loza amin'ny toetraniko sady tataka koa ny vavaka e mahazandoha hita hoe tambany vohatra mihitsy ny zanakanabavinao aprimoany io vary io fa alako izany fiainana ato an-trano ato izany ka enao ihany ange fototr' izao e raha tsy nitondra an'io tato ianao tsy niova toy izao ny fiainantsika de izany ny adina amin'ny sakafo na izy mihinana rery any any efitranony any aza ve de iverinao fa hafaly aka lasa aloha e tao hoenjana ihany ny amin'ny lahananderangaty a tsy misy dikany amin'ny mihitsy ny zanako fa kiala tonga ho azy io indray no mitady aka toerana ompony io reraka zany nefa efa tena akaiky ny bebese tsy maintsy vitako io hoe tsy mahazo mandrehatra jiro atoandro matindrara tsy maintsy mifomaraina makamofo mpiasa zangamba tsy tototry ny asa tozao anazy zao ka za raza zany misy ny alahady ariva tsy mahay eo andreo mba misy enarana andeha kely zay ry mialy a andrahoany sakafo raha tarabe zay a varo andrisy ny alika ihany e tokona fa zahay ihany ny sakafo e de maka trondro ray aho a de zaraina roa andrisy ny saky zay fa ny alika mbola manana taolana eny toko miandry dada ary neny a mbola maika anamboatra fiara hony izy e otry fa tsy andeha nga miala ronja tsy andeha izy ry dada ka ambe hony izy fa tsy misy ihany ny zavatra le atsika any de menatra izy avelao re izy hijanona aza terena sao de verino tsy fitiavana azy mifanirena azy ka tsy ho tamany eo izy ka andao ary aiza ny tianao alery onja any amin'ny mahazatra ry dada any ambady fotsy sady vokatra zao ny katsakaniko mety tokoa zany ka andao ary manjary tsy afa-po akory de ariva ny androko ianao koa tsy anatitra anay vao hiverina anamboatra fiara misy karazy tsotsotra any ka andao amin'izay e vonontsika tena nanampy aloha ty lampy kely ny mamy ty e nefa efa saika nariko tamin'le voavy nandevina azy fa tsy tantoko ny mijery azy oay saika naninona raha very ty zao tsy misy atahorako tsony ny lesina rehetra tsy maintsy afaka zay ny tanjoko areny amin'ny leseny tanjona tena tsy mifantoka mihitsy ahy zany nefa efa akaiky ty mifanadinana neny koa moa tsy misy fatohana fa feno ny anatra sy karazakafatra amin'izany tsy mahazanaky dada zany ny andro toko-piainako aza hita ka tsy afaka ngamba asy zay fidingany rambo amin'ny mialy inona koa mba nefa no hain'io e izy aza tsy misy tany anarana mihitsy anovana sy neny azy mialy eo antsony neny ankindria
any an-dakozia izy. Ho avy aho. Ary tsy nandrahondry iny vary a. Samy tetika ny orosona sakafo toa ny onja koa. Ka efa masaka nge ny vary. Loka sisy io mitaingina io. Efa ho avy dadany onja zay fa tonga de velaro ny lamba-databatra. Ka tsy misy ninina ataoko tsony nge aotriny iny to e. Miandry anareo androsoko azy asisa. Ary mba mianatra mondry io. Sa andany volanay fotsiny koa. Mianatra ka. Na de kely asa ny fotoanako satria mila tsy ho vitako nge indraindray ny asako e. Sara raha misy fotoana hinanakanina. De efa mampitandrina andry ary mialy a. Sao de anao sotro be lava-tango any amin-drado any. Tonga de voaroaka tsy misy atakandro mihitsy miteny aza e. Sady zany no mipetraka amin'ny olona ary mialy a. Tsemboka voamirana fa tsy misy maimai-pony zany. Mazava? Mazava tompoko. Mangana be daholo ka izany sandroko izany. Aleo asina ny ty menaka fanorany dadatody aingana so de tsy havita ninninino indray aveo ka azo daroka vaovao indray. Mialy? Mbola tsy vita ihany ve ny lambanao e? Efa mirombe folo nge zao e? Vao zao nge ihany manomboka e. Mbola nahandro sy namen'ny barika tany ambony a. Ka avelo aloha fa andao iara-misakafo e. Ka akanjo ny onja maika ho ento mivoaka rapitso nge reto ry dadatoka. Avelao aloha ovitaiko so de tsy maina. Akanjo be de be reo ny azy fa avelao io e. Ndao mihitsy ny aloha. Leo dina fanina aloha. Ary taiza ihany riry mialy a. Na tsona isakafo nefa tsy hita ny onja ondriko. Be tsara velatsy. Mbola nanasa n'le akanjo ny onja nge zary neny toy. Fa maninona koa nefa ranomena mpanasa lambe. Ka tsy navela mialy fa sosimba onona very. Mahazota nge izy io neny e. Tsy mety zany ataonao zany ry mialy. Rehefa miteny ny olona de arahana fa tsisy anoro voana anao nge eo e. Azo? Eny tompoko. Ary mipetra misakafo fa zamena eny eo e. Petra. Mazoto. Meo azy mivary mialy ronja fa menatra indray zao izy io a. Mazotoa kia. Tsy maintsy be de ngera tsy manaraka ny tenin'olona na zazy. Avelao isakafo ny zanak'olona ronja fa azany anindry eo a. Jere nefa mena ery ty izy e. Andretsy ny vary ndrery mialy. Aza mena n'izay vavany voky any. Maika mita ny lambandrindriko. Tsy misy varatra ty sekoly anaovanareo roa fanadinana. Indry dadato. Eny amin'ny CG zao ny a. Nenary dada ny tena lavitra. Ka ona efa vonona avokoa ny zavatra ilaina rehetra. Efa vonona ka. Alaivo daholo jereko so de misy tsy ampy teny zao aloha ary. Andrasy fa alaiko nena. Avelo rery mialy fa andeha alaivo ny torosindreo jereko a. Eny ary vetivety ry dadato a. Tiry dada, efa ao daholo ny stylo, ny règle sy ny sisa e. Ara-dalàna ka. Ary aiza ny mialika? Reto ny na dadato a. Otry, aiza eo ka? Stylo reny ve no hitako ato e? Sady sy anao fanadinana? Dingo tokoa fitaova mialiko. Andeha mividy tsy apitetsy aloha mialy a. Sady mbola mazava ne zao e. Orobodo a, manao kototonga ianao zany e. Fitaova anjaza ve de tsy rarahinao zao? Sa zanakao de atao ohatr' zany? Mba adiniko re. Izy koa mo tsy niteny tsinonako. Ka na tsy niteny azy izy tokony adidinao ny savan'izany bodo a. So de mba tsy rary ny lany ataonao ka. Dina zao nataony raha tsy nijereko teo reo ka. Zaza kely tsony io rado a. Avelao any rehefa tsy mahatsiaro tena. Izy azanao fanadinana tsy miteniko. Tsy tiako mihitsy zany vavanao zany ka. Velory mialy fa rehefa manatitra anao mividitsika mianaka. De tsy ateriny dada zany. Sy voaterin-drenao fa za mbola vidy akanjo mafanao mialy sy ny fitaovany. Mandeha bus nareo mianaka fa entiko ny fiary. Ndray kosa. De ny zanakao ndray zany no andefitra andeha bus e. Zay. Indea matory mialy fa avelo reo lvireo eo a. Mofaza marena fa antsika mianaka misakafo. Eny tompoko. De tafandrimandry nareo. Mbola tsy atoro koa nga nareo mianaka ka. Lasa ianao rehefa maika e. Andray kosa ry neny a. Tena tsy raro ny zao ka. Neny ihany zao na voasazy ana ohatr' zao. Tsy anaiky an'izao kosa aloha a. Zay tantsa kely iny ve no atakalo ny zanako. Matory aloha ry onja fa ho hitantsika eo ihany zany raha maraina. Tena misy tsy mazava ato trano ato ka.
aleo rehefa vita ny fanadinana dia anahadyady amin'ny miala mba ara-dalàna ve izany zavatra tomboto izany e. Raha ny onja nefa dia aina ery ny manambitamby sa maintsy fantatro ny marina ka. Tena manahirana ny saiko mihitsy ny miainatoka. Ny ntosionja mitsara velatsy nefa zaho foana ny diso. Tatatondra aloha dia tena tsara fanahiry saingy tsy maharitra ho rebireben'ny ninto amin'ny lainga tsara lahatra. Tsy maintsy afaka ka izay mihitsy, izay ny vahaolana. Tsy hijanona intsony amin'izay fa hifindra eny amin'izay akaiky ny sekolenarako na dia hiasa trano aza. Sady aloha ranga iva afaka aloha dia atory amin'izay Ka nanaona ny fanadinanao ry onja? Eo ihany ry dada. Ao fa indray amin'izay no ateriko mandrapavita ny fanadinanareo ary. Tsy mody tandro mantsy miala fa avy makandria dia miaraka makazo indray tsika avy eo. Ka tsy tokony vilivily izany rehefa avy any e. Mbola mila mamerina ny ataony apitsy fa meo fray miala dia vita. Marina izany ry dada. Mba ataovy bebe koa ny sakafo miala sao naonany izy. Ray ala isan'andro ampiazo tsara kosa e. Ray alina hono matsy ravina. Inona koa moa bebe se afakiny eo e. Ny lesona aza tsy misy ainy. Inona koa to mampimeanao rerika na tsy ary ny fahiny ary rado adinao nga le sika ny afina ny arany sakafo. Ohatran'ny voamaly tokoa aloha e. Enao tsy nahita soratana dia niany na dika manontolo. Manala baraka. Eve neny tsy nahay koa e. Nefa mba miemena ery rehefa ambany ny notiko. Sangisangy re izany onja. Izy aza na mpianatra tany am-pianaranako. Mivonona ny sakafo ry zareo Efa nao ny miala fa andao isakafo e. Ka mazana be ngary miala nohatra tsy mba nahatentsony ianao izany Aiza ny zavatra mora e. Indrindra raha manao tsirambina. Tsy izany fa maka hiatrika any ampitso indray e. Sady izay vita aleo hoaniny aloha ka. Ohatry ny mampisalasala nge izany valiteninao izany anaka e. Aza tao vazovazo ny fanadinana fa lany ny herim-pon'ny ray aman-dreny Fa izao rado raha afaka soma tsara io za dia mba aka-rivotra kely amin'ny mahajanga any izay mianaka. Aza matahotra fa raha afaka dia manao vakansa any ambila aloha vao makany mahajanga e. Sady mahazo fanomezana indrindra mora hoe tafiditra amin'ny lise. Ataovy tsara ary sao miala maina eo e. Mba te hiala sasatra koa. Ary ny amin'ny mialika inona raha hoe afaka Ny fanadinana aza tsy vita kory dada toa. Sady aleoko mijanona mikarakara ny reto voninkazo ny onjy reto. Ny anana nambola kokoa izao tsy azoko ilozana ko. Matahotra ny tsy ho afaka sahady angandry iny tsy mba te aka-rivotra. Sady mandany vola koa nge izany e. Vola tokony hikarakarana fidirana laninany fotsiny. Mba be sainy izany raha olona. Ataovy marina aloha ny fanadinana e. Sao dia lany andro amin'izany eo. Mivaly androany ny BPC seconde raka izy iaraka amiko ijery ve nareo telo mianaka maninona moa e tena tsy handeha ary dada toa aleo meko anareo ny laharako dia vita za kosa aloha tsy maintsy mandeha ka andao ary varinao ihany andrahoana ary mialy any amin'ny resto izay misakafo raha sendra taratara zay dia idinotrany fa manana lakile zay e sady anio dia vidina ny kadoako andeha re miomana fa zabe anteo tsy hay akory izany ka kadao ny tonga aloha sao iverinao fa vendrana toanao ary ny zanako eny ho hitantsika eo izany zanga moa mandany izay tadiaviny raha afaka izy ka lasa zay ry mialy yo Andriamanitro fantatrao sy hitanao ny fikirizako hitanao ny manjo aso ny fiainako iray manontolo tsy misy miafina aminao momba ka apetraka eo am-pelatananao amen
ary andeha hiasa indray aloha fa atoandro ny andro ka ny voninkazo natao voalohany dia avy indray manasa lamba. Ary be olona aleo isiako lonja fa andraso ao anaty fiara. Aingana ianao fa me maro ny olona e. Topotopoka be ny fokoriny a. Inona koa ny atahorany? Areza ry izany. Marina rato ny anaran'onja. Io hoe mialy. Afaka mialy. Ny anonja sisa depodro. Tena afa-poaka. Impolona veriko raha kely indrindra fa tsy ao e. Nafe, indray jerena ny sekonda. Hoe, afaka koa mialy sady voalohany mihitsy. Ndray izany avaliako e. Misaotra aloha ary tombo fanavotanao ilay kambotokiriko iny. Fa tamy rado rionja. Falifaly kosa izy izany. Dada, afaka fia? Andao alohany anaty fiara fa mamenatra olona. Ka nanao ahoana rado afaka ve ny zanako e? Afaka ndray fa ndray mamiriny. Fantatro fa zany afaka. Aza mbola misioka aloha e. Tsy tapitra akory ny teniko dia efa tsy misy andarana nareo mianaka. Afaka soma tsara ary tafiditra amin'ny lycée mialy e. Dia mamerina kosa ianao rionja. Za ve marenina sa ianao ny diso filazy? Tsy mino an'izany ka. Tsy afaka ionje amin'ny herintaona indray ho amanarina. Zay ary ny efa nahiko. Tsy napoziko. Inona ny tsy napozinao e? Ny fahafahan'ny mialy sa ny tsy fahafahan'ny onjaka? Izy roa e. Mianatra nge ny zanako rangaty e. Sao dia verinao midonana pona toy ny zanaka nabavinao ary. Tsy manaiky an'izany ka. Nao miala ny afaka fa tsy za. Tsy akaiky izany e. Dia anao inona nefindri e? Afaka iady amin'ny fanjakana nga? Tena tsy rarany zao ka. Ionja mianatra na andro sy alina vety tsy afaka. Miala indray zara raha mandray kaheno afaka. Tena misy fiangarana mihitsy izany. Mahagaga reto nareo mianaka ka. Mahay matoa afaka ary mbola misy tsy ampy matoa mameriny. Ka inona amin'izany natao hoe miangatra ka tsy azo mihitsy. Tsy aleo dikanao mihitsy izay rado sady ny anao ve moa tsy mialy ihany ny tianao e. Moramora ny teninao robodo eto imasony onja nge anao no miteniteny foana ohatr'izany. Hita fa marina izany e. Anao fanadinana aza ny zanako aleonao manaritra mialitra izay anaritra ny onja. Mandidy anao robodo mba tsy hamerina izany tsony Hita fa marina izany ry dada. Miala ny tianao no za. Anao fanadinana nefa tsy nampaninanao akory namelana sy neny nandeha bus. Stylo sy fitaova miala nefa ny anton'izany. Amin'izay indray zavatra tokony ho vitany no mividy azy. Zao voalohany aloha rionja. Zandrinao roa taona be zao mialy. Faharoa tsy misy hafa nareo roa amiko satria samy zanako. Fahatelo ny sainareo no maloto sy be fialonana fa tsy nanavakavaka anareo zany fa raha zay moa ny fitsaranareo mianaka azy dia zay zany. Ary saika diniko e tsy mahay matoa tsy afaka fa ekeo ny tsy fahaizany. Andao hidina rionja. Sao koa dia avariny io anekady ihany sika mianaka. Efa mazava zao fa miala ny tena tiany. Kanefa ho fantatrao fa na tsy afaka aza ny zanako tsy atakaliko hanikala tambany vohibavy velively Andao ny zanako. Miala koa fa mandreraka any na ny mahita nareo romotry ny fialonana azy aleo ahaka ny miala hivoaka hitsangatsangana rehefa hijanona nareo efa tsy hiasa ihany anaraka nareo koa ary dada. Mijanony ndry anohitra ny teniko koa. Mijanona nareo nja arao izay baiko ny reninao. Tena tsy haiko ny lazany alehibe ny asambarako ry dada toa. Na izany aza malahelo koa nefa fa tsy afaka ionja. Zany ny fiainana ramialy na ianao mpandresy na resy. Tena mahotsy amin'ny foko angery dada toa tsy hoe izy tsy afaka fa ahoana ka? Rariny raha tsy afaka izy satria tsy mianatra mihitsy. Fa ny fieritreretako hoe manana ny ampy izy. Afaka mianatra ara-dalàna satria ampy fitaovana sady tsy misy mahory azy nefa kamo.
Zany no tsy tantoko loatra raha mandinika ny tenako a. Raha tsy teo moa nareo dia nakaiza? Tena hitako hoe zaza endry ianao Romialy. Fa zao hoe hiditra amin'ny lycée ianao zao dia ahoana ka? Misaotra ry Dadatoa. Fa raha tsy mampaninona anao dia aleo mba tsy hipetraka ato aminareo tsony a. Ohatra, fa inona ny antony Romialy? Sa le hoe ionja tsy afaka ka? Tsy izany velively ry Dadatoa. Fa ahoana ka? Tsy afeniko aminao fa fijaliana ny eretako tato aminareo nandritra n'izay mipetrahako tato izay. Fijaliana? Aza vao fa tena tsy azoko mihitsy Romialy. Jerenao. Io soroko mivonto be io. Andray anaka. Vokatry ny fotoamanarano amenona barika isan'andro. Fa tsy ianao akory no hoe manolo tena mamenana io nga Romialy Teretiko. Mangana noho ny tsonga ataon'ny nentora sendra mba tsy voatondraka ny voninkazo. Andray anaka. Dia izaho tsy mahazo mandrehatra tsiro ianarana fa mahapeny vola alohany. Ary ny farany dia feno ny asa ny tontolo androko mba tsy afahako mianatra sy manao entomonjy. Tsy afaka amin'izay. Mialy, zanako. Raha napoziko izany ny nenanao anaka dia efa nitadiavako hevitra hafa ianao. Andray, tena tsy mifahatitrovana. Hitako moa tsy mba miara misakafo tsikako. Dia izaho indray ny lazainy fa bekiry sy tsy te hanao an'izato sy zarora sendra ny tratranao reny eto. Tsy nampoziko. Satria ve tsy zanako naterako ionja dia mitady lalana anakanana ny fitiavako anao izy amin'izay dia hoe andova rery ny zanany. Tsy zanako ahoana ionja ry Dadatoa? Zanako body ionja. Solafaka tany izy dia navotako nefa mbola tsy mahay mamaly fity sy makasitraka ihany. Mamela azy Dadatoa. Asa izany entina handravana efa nalahatra Andriamanitra. Ampetrehako no aviko ny sedrana mainenako tato aminareo, ka raha sitraka mba tsy haharava ny fihevanana dia aleo ahy hiala ato aminareo. Romialy, mbola tsy ampitoana akory ange ianao dia ataoko ahoana ny famelanao irerenitra? Tsy hamelana ange Dadatoa. Fa ahoana ka? Hanofatra miaraka amin'ireo ankizy avy any an-tanàna fotsiny dia mba hampianao satria na sady asa aza tsy hahefa ny anjara hofantraniko mihitsy izany. Ka andolo hividiny kadao anao aza mandany vola ry Dadatoa. Aleo mba hanapiako ny vola idirako hianatra raha mety aminao. Sambatra loatra ny reninao Romialy. Fa sambatra lavitra noho izy satria tsy niteraka nefa nametrahany zaza endry sy mahataka-javatra. Aza matahotra fa na izy ianao na izy hipetraka tsy havelako hijaly izany Mialy. Dia miala tsiny ry Dadatoa fa izaho daholo ny fototr' izao rehetra izao Raha tsy teo angamba dia tsy ho semban-drahona ohatr'izao ny tokantranonareo. Aza manao an'izany Andriamanitra daholo ange nandahatra an'izao rehetra izao Marina izany nefa izany ny viany fanafitohinana. Ka zao n'izy Romialy zao ankehitriny izao ianao dia alefako manao vakansy ny Mahajanga. Raha tianao aza dia any ianao no ampidiriko mianatra. Izany? Any amin'ilay namako no mipetraka ary aza matahotra fa olona tsy oatra ny body izany izy tsy misy atahorandry. Oay, marina ve izany ry Dadatoa? Oay tena faly be tena misaotra ry Dadatoa. Tsy miasa koa ange mandritry terinandro te. Dia ateriko any ianao dia zatra ny olona ny tsara mandra-pidiako. Oay, tena misaotra ry Dadatoa. Tena raha aman-dreny tokoa ianao. Ka amboary ary netandre. Anombana an'izay mba ilaiko koa. Aleo tsy ho hitan'izy mianaka ny alantsika eto. Dia tonga dia entiko daholo ny entako rehetra. Sady ny kahie ange ny betsaka ato ny akanjo tsy mahafeno arina ray akory. Tonga dia midirana any anaty fiara fa lasitsika Ary mbola tsy tonga ato ange raha ato sy kiala miala izany midy be ny trano. Neny nefa ange ka navilantsika teto Mialy sa lasa mividy famezana ho Mialy izy mianaka? Asa tena midy gadana daholo nefa ny trano.
fanakay zary voererineny aloka fa tena reraka ange e. ary to misy ena rineny tena tsy misy atsony eta mialy e. marina hoe andraso hoe tsy atoko ny akanjony rato sasany fa lasay zary jereneny fa fiarakatikatara nentiny io ny lakile 205 tena fa afy zao a tena niova mihitsy rado rionja lasa nanao vakansa zany reny de lasay andrerineny tena sy tia ny dadatsony a neny a natakalo ny amiala e inona natao neny a andrasy fa atsoka e. tena tsy misy mandray nefa velona koa ny findahana andramiany aloha sao mba sahirana izy de tsy voaraina mba resy zany telefona zany re mialy fa mbola miresaka man'olona nizay kosa fa misy mandraika allo izy zao azafady e fa izy io e aizy rado za iandry neny toa mbola miresaka amin'olona izy fa apetrao ny afatra mialy ve zao e fa aizy nareo tena lany fany neny to fa izy le teo ry mialy neny to e aiza onitsika de ahoana ny navalindre azika tapakary le izy teoko lany fana angambany ary aleo vonoana tanteraka ty fa tsy misy akafizana fialatsasatra ka aleo atsoko amin'izay fa tapaka koa le teo fa iza le teo e mialy e mbola sahirana ho ny rady de izy nandray finday moa zany izy efa manjaka mihitsy le mpangalatra iny tena namono finday ny andriry onja ary misy afatra koa ato fa tsy tazako teo vakansa tia majangy zay mianaka de tsy menatra akory mandefa afatra aiza moa no ahalalako raha mialo no manoratra andreny pararian'ny foko mihitsy tsy vita mora kosa aloha zao e alala ianao ry rado a tena isy raharay eto rehefa tonga reny rineny a fa mialatsiny aminao ataovy mihitsy fa manontany vehivavy rionja zay izy vao maly ve no isopatra amin'ny fiainantsika e andao aloha karakara sakafo de atory fa tsy maintsy mody eo reny mbao ary ka nanaona ny fiainanareo mianaka teto rinja tezitra aminao ary dada fa hony na de tsy afaka azafia de sasinao tsy nentinareo nanao vakansa reraka eo ndry rionja efa mibaribary zao ny tsy fitiavany atsika mianaka otry naraba aza tsy vita de ado no anomboana ny resaka ko ka dada nge tena azo nody mialy iny mihitsy ngambe fa fao andohanao mihitsy aloha ronja zany toetsainreninao zany samy hafa mihitsy ny zanaka nateraka sy ny zanaka nabavy ny ray tsy misy mahory azy lalandava ny ray miasa voaminana ary zay antrany manome ka aza miady ny toerany fa mafy ange ny manjoany mialy raha zandray aloha de tsy azonao ampiasonina amin'izany tsy ventrina akory ka angina amin'izay safisika mampandretrisa ataonao eo ka tianao tsorona zany hoe tsy tiako tsony onja sa inona mihitsy ny tianao atao tsy efa zany ve moa ny zava-mitrangy raha tsy tianao isy zava-doza hitrangy eto robodo de atsaharo ny vavanao reny ianao nefa de maneho toetra ratsy ho an'ny zanakao okizay rineny soarareo ianao farany ndao aloha tsika isindakely marina mihitsy ny anjanakao de makarivotra aloha fa tsy fantatro akory zay lazainao anenenanao zao anaovanao anjanakao zao rado ndao neny ndao zao ny tadiavinao robodo mahafaly anao zany ranomasin-janakao zao tsy misaina okizay dada le lafiko mifaladianao ka eto any ambadika any reninao de vita tsy ala eto ka ataovy zay ataonao ay aleo zany iala ary aiza ny lakile ny fiarako teo inona koa ary ty ho aiza koa dady tsy misy ilanao an'izany rionja ny reninao avotana vazaty sy maninona
izay tsy niresahako tamin'ny aly izay. Mba manahoana ry izay ihany tamana ihany ve? dia tena tsy hanatra tsony moa miala iny mitsinoditsony. Ohatry efa 3 volana faharoa ve vao anontany an'izany tianao e? Tsara vila tsitsy. Andray kosa re rado a. Zany misiko. Nandratra mifoko loatra ngeny nampijalianao an'ionjy e. Fa mijaly maninona izao ka? Ka tsy aleo diokanao koa ange ara vao miresaka aminao momba mialy e. Tiako loatra ny zaza iny rybodo a. Ka mba nange izay sy ravo reniny ka nahoana moa tsy karakarako azy ka? Fa tsy tokony asehonao an'ionjy amin'ny fitiavanao amin'ny mialy e. Adaly ianao rybodo a. Izy indray moa no tokony hifankatera tsy izy miravavika. Nefa dia ampidinao tsotro zao mihitsiny. Tsy maintsy arovako ny tombontsoa anjanako e. Aiza moa na lalako na efa nanaovanao didy miafina tany iny ka. Manomboka makaleo ahy ianao rybodo a. Avy aloha mialy iaina milamimany amin'ny misy azy ihany e. Tsy fafaly ve anao zao hoe tsy manelingelina anareo tsony izy ka? Sa tsy misy ampiasaina dia mitady hevitra hoe amerenana azy indray? Aza manao izay atezitra eo ka? Ampiasaina ahoana koa? Efa voky lainga. Ka tadiavinao rybodo ka baribariko amin'ny hoetiny marina. Mba ho fantatrao, na andevozonao ny zanak'olona, tsongo, dariko, ny sasalamba sy nandro, metsena, mameno barika, zany niretan'ny zanak'olona iny teto amintsika. Mahakarary ny foko ange zany ary tsy adiniko mandrakizay e. Raha tianao fongarina, dia nakako sertifika medikaly satria 2 volana nitondrako azy tany amin'ny mpanotra zay vao afaka le nivoto be tamin'ny sorony tamina nirenao azy hoe ameno barika 4 isan'andro. Ka hoana? Adalaniny azy e. Mipetraka manolona izany koa mila miasa fa tsy manao sefy be fotsiny e. Mangany fotsiny sakafo tsy zarizary omenao azy. Ny tsy namelanao azy andrehitra jiro amin'ny alina nefa fenonao asa amin'ny tontolo androny. Amin'izay dia tsy afaka hianatra lesona izy ka ho voaroka na hoe tsy ho afaka be pese. Tsy marina izany e. Zany noho izy. Tsy vita amin'ny felom-potsiny fa mbola mampiady olona koa. Izay lazainao hoe ny fantatro dia tsy fidiny azy ny okamboty. Adidiko izy karaha tianao fantatra dia nosoratako azy manontolo ny tranoko eny Tanjombato. Ka izy mandray ny hofatrano rehetra etrehany no aviny sy anaovany izay ilainy rehetra amin'ny fianarany. Fa lasa dala mihitsy ve ianao ty? Zany noho izy ka. Inona mba raisitsika raha alaino azy daholo ny hofatrano rehetra? Efitra valobe zao nge amin'ny 500,000 nge zany e. Tsy tranonao nge ireny. Tranoko, lovako, ka inona mampanaintainanao eo ka? Alaivo ny hofatrano reninareo e. Eo ianao fa matsiravina ka? Mbola aiza re zany ny rabodo. Vao zay ny fantatrao dia efa mila hotorana. Mba manahoana re izay ny fiainan'ny tadatoa any e. Sady efa ho 5 taona izay ny tsoneonako tamin'iny tosyonja. Asa na efa manambady izay onja na mbola mianatra ihany. Mba aiza loatra ary mialy. Sambatra izy ka ny tena mahay ny vola miditra isam-bolana. Asa na aiza izy zao fa efa 5 taona izay. Tamina nala fanadinana BBC no niananay farany. Dada sy neny trano sisy iraisana. Zany indray tsy afaka baka akory dia niteraka ray tsisy rainy. Mahasosotra azy amin'ny fianako izany ka. Ionja, taitra ngeny zanak'indry e. Tomany ery andro kely nefa tsy rendry akory. Mba alaivo ngery nefa fa tena ohatran'ny salama zany ka tsy avizaviza amin'iny eo a. Aleo alaiko ary izy e. Raha tsy voabosibosiny neny ankahalany mialy mantsy aho tahaka izay mba tafita fianarana. Tena samy manana ny anjarany tokoa ngamba ny olona ka. Lasa vinany ery ny zanako zany fa misy inona ka? Ohatra maelaelo mialy ary dada. Mba aiza ary izay. Natolo ndraiky ny zazakely fa lena izy nataitra azy teoko. Hitako hofatrano vetivety eny atao fa tsy misy vola tsony ety amiko e. Matsiaro ny hena lasa ny saka tsara zao ka. Zara raha mihinana amin'ity retirety kely nefa ny trano be na foan'olona fotsiny. Avela hoany re zany ry neny a. Tsy misy aza tao tsony ange. Na imialy aza tsy hitapopoka ka aza makaretiny eo neny a. Masondriny efa tapanako. Anetsy maro angeno amin'ny fankarana ny trano eny Tanjombato nefa dia nisoratana maimai-poana ho an'ny kiala mialy. Zao sika indray ny miafy amin'ny ravim-bomanga sy ny voanjobory san'andro. Ny alahady vao mahita hena. Leo ka tena leo a. Azakivy rery neny a. Mbola ho avy ny maraina. Mandeha tongotra raha mba te hitsangatsangana. Tena mafy e.
marina e, inona tsony e, rado efa tsy miasa, indrindray ty tsy vady atenaina tsy diploma ananana, zaza velomina, ana tena inona koa moa, tena leo ary onja. Neny a, ianao ihany ange mifototra izao e, raha mba tsy be felonana izao ianao a, ngamba tsy isy izao fahoriana izao, ka aza manao zay akivy akoa a. Ka mipetraha amin'ny toerako ndry e, zanak'indry izao nefa takalon'olo kafa. Disy be ianao e, maninona na hatramin'izao tata mbola tsy mandrokana manary ana foana, nefa sady zanany a mbola nanala baraka azy niteraka tsy nanambady ihany, dikan'izany disy toerana fitiavan-tenanao. Aok'izay ka, tena mahavesatra be ny lohako. So hiakatra eo koa ny tosi-drahanao fa velao any izany e, mahaiza mandamin-tsaina fa rano raraka tsy azy rofiny iny. Ka nanao ny zatenao raha matoa? Tena tsy salama rado a. Mila maka-rivotra ny antsiraka hono neny ozy ny dokoterany e. Ka ny vola anaovana an'izany nefa ny tena olana ary izy mianaka. An'Andriamanitra ny zavatra rehetra ary dada. Sanakako, tena mila ampivadika ny lohako mihitsy ny aretindreninao ndraindraika, izany hoe tsy miteny fotsiny a. Fandao any an-dakozia miresaka ary dada, nahazo tory koa neny so anabatabasy tsika. Ka hona tsara rionja ny tenin'ny dokotera? Mila fandidiny nendry dada, tsy vita eto toerana nefa fa tsy maintsy makany an-dafy. Ka na amidy daholo aza ve ny tany sy ny trano rehetra ho ampy an'izany rionja? Raha amidy koa nefa ireo roviana voalafo e, aiza indray no alera sitrana soma tsara, ary raha tsy ahomby ny fandidiny. Tena tsy hitako tsony izay atao rionja ka lany aika marina e. Azakivy ambony ihany ry dada fa raha anjarany eny no velona, tsy maintsy mahita vahaolana tsika, raha tsy izany kosa afaka nenona moa tsika e. Eny e, misaotra ny fankahirezana rionja, fa manitikidika ny saiko dia izao e, so dia mba tokony hampandrenesina ny so zava-misy izao ihany ekimialy e. Dia angoraka neny ve izy, neny ihany nefa namotika ny fiainany teto amintsika. Ka na zay misy azy koa aza nge tsy haitsony hoe aiza na izy. Tsy mba mifandray mihitsy nganareo mianaka? Tamin'ny mahary azy ny zao no nandefa afatra ho azy e. Za moa tsy afaka satria ny taratasy andehanako any Frantsa aza tsy vita tsony ka dia volany nalefany. Aina nambady izy? Enjenera vazany vadiny. Izy kosa miasa amin'ireny fivarotana fiara ireny. Fa tena tafitatra teraka aloha izy e. Ary tena natambava koa dady izany a? Ka izy moa nilazako an'izany eo e. Na reo nge tsy tia maizina ny mialy e. Na ny vola ny tsabona ny bodo teto toerana aza nge ka tany amin'ny daholo e. Le saika ataoko fire ho any aminy saingy tsy nilazaiko anareo. Karery dada, efa samy mizaka nataony izao izay sy neny kaza dia latsaina e. Tsy mandatsaka, manazava fotsiny aho hoe taizary ny nahitako vola be ohatr'ireny. Fantatry ny izany a, izay ataonao ry dada na ilaza mialy ianao na tsia, fa za aloha kely finoana satria tsy zakan'olombelona nahazo azy tetoko. Allô? Allô? Iza koa ary ty numéro hafahafa ty e. Allô? Izy ao azafady e? Dadato, tena tsy fantatrao ve ny feoako e? Mialy ve zao? Za ihany ry dadato a, mialy re. Ka manahoana ny zanako? Ela be anao vao mahatsiaro ahy Miala tsiny rehefa zao vao mba malalaka e. Salama tsara ianao? Salama ka, efa retirety ange zao e. Fa tena efa ela marina tokoa tsy nifampiresaka. Ka inona ny voavoanaka? Mandeha tsara ny asa? Ie, mandeha tsara ka. Sady nasokatra orinasa ho anay manokana Lucien? Ay, tsara kosa zaniko. Ary tsy mba hanao vakansa ty aminay nga e? Aza maika dadato fa mbola ho any izay e. Fa zao ro mialy a.
misy resaka ataoko aminao nefa sadaikatra ihany ahy laza aziko. Resaka inony zany ry dadatoa? Ary ovinandray moa no miafahafy. Zanakao ange zahay e. Ianao ny fototry ny asambarako ka lazao re izay olana sao dia mba misy hifanampiana e. Zao ary ataovy bebe aloha mikredy ianao fa resaka lavabe izy ity a. Fa misy inona? Marary angany entoa sa manino ny onja? Ampio aloha ny kredy ianao e, avy eo tsika miresaka. Olazaiko azy ary ve fa efa tonga eto an-tanidrasana e. Tao resaka mampitahotra sy zava-dehibe mantsy raha ny fahenoko azy teo. Aleo rangata tsy atao surprise sao dia maika be ny ilaina amin'izay fa omeko fotoana izy dia afaka miresaka tsara koa. Aiza koa ary mialy teo e. Mbola tsy miantso ihany nefa za efa kivy tanteraka ty. Allo, mbola ao ianao? Atao ka. Ka zao e, makanesana Analakely dadatoa sao dia zao fa ho avy any ahaka anao. Eo amin'ny arrebus andohana Analakely a. Aza manany ihany rery mialy a. Tsy sangisangy iny resaka ataoko aminao. Ka tsy misangy aminao koa nge zary dadatoa e. Saika ataoko surprise aminareo telo mianaka fotsiny fahatongavako. Oe, avy ny lanitra ka tsy takatra anaka. Ho avy zao dia zao ahy e. Dia moramora ihany ary a. Sao dia faly loatra ka hanahirana eo. Dia zany anaka ny nanjoana menakavy a. Ny anay efa vita ihany fa ionjany tena mampalahelo no avy nisy mianaka kely. Tena mampalahelo tokoa zany ry dadatoa. Zay mihitsy. Ka zao no andeha atao ary. Endry mialy. Aleo aloha za tsy hipotrany aminareo mihitsy satria zany mbola tsy maty voalava kibo amiko mihitsy ny to. Dia omeko ny vola iraina rehetra ianao a sy ny adresy ivatananareo any France. Ka rehefa sitrana somatsara ny to dia miresaka tsika. Misaotra anaka. Tsy ho vavalina inaovinanaovinana so atanao. Eny fa na dia hoe fahavalonao azy abody dia tsy nitana lahelo taminy ianao. Tsy fotoanan'izany zao ry dadatoa. Omany ny taratasy ilaina rehetra dia manao fotoantsika nomezako anao ny vola rehetra. Ka na ny fireo tiako azy ange tsy misy ry mialy. Za koa ve dia amelanao andeha hody maina ry dadatoa fa tsy. Iny misy raha etsy aloha sao dia misy ilaina vola dia alamino no saina fa hiatrika dia mahereza misakafo tsara amin'izay ry dadatoa fa efa tonga. Eny fa ono a dia tsy ho lazaiko azy mianaka zany zao fiainantsika izao. Aleo tsy ambaratelontsika aloha e. Misy fotoanany avokoa ny zavatra rehetra. Ary mandehana sao dia mitady anao ny to. Dia mahereza dadatoa azakify fa tsy manary anao zany a. Eny misaotra anao anaka. Dia ny tompo ny amaly fitianao. Zay fa lasa ary ahy. Andao fa ateriko any akaiky ny trano ianao e. Sady mbola tadidiko angely lalana makany. Mahay zavatra Andriamanitra ary mialy io. Sambatra ange ary dadatoa manana anao e. Zany. Iza moa no mba hiara-paly amiko amin'izao fahasoavana nomen'Andriamanitra anazy zao raha mba hoe tsy teo zany ianao sy ny ankohonanao. Tonga ary mialy dia mbola mamerina fisaorananao ihany ana dia tsy tianao azy zany. Velomy mialy. Velomy dadatoa. Tena tsara tarehy kosa ny fiarana anaty trano tady zany a. Ary izy iny anaty trano tady io? Namako fahiny iny anaka. Zany hoe ray lalana dia mba nangorany. Raha tsy zany anga tsy mbola tratralina tany ahy. Fa taizy dada? Reo andraholo io enakisoa fa efa elany tsy ninana zany zao tsikako. Fa ina daholo zany taiza koa nahita volo dada. Dia omeo an'iny io gatao io fa nofafa ny anareo mianaka e. Boda, ho sitrana ihany lahy ianaoko. Fa maninona koa dada e? Ho sitrana ny reninao rionja nisy mana avy any an-danitra. Omany ny entanay rionja fa engao any France zay roa rapitso amin'ny valy tsy diso dia hitady fahasalamana. Fa lasa dala ve rato e? Aza miteniteny foana re. Ampitombony aretin'ny eny io indray dada.
mafy ny ady-saina ary dada nefa tandremy any sao iampy anao eo koa no tsabona. Tsy mety mino nareo raha tsy avy mandevina. Ireo ny be anay roa. Ny vola indray alaiko voamarina eny amin'ny banky eny vato eny ihany. Manofy e ho velona ihany ary onja. Fioroaka aloha ny sanako. Moramora ihany mbola hiady sika fa amboary ny saina ho vonina andrisy. Eny e, vonina ka. Ary itsangana ho ay izay rapitso ange vao andeha. Tsy fantatra ny apitso ronja. Ararotona ny ora farany rahana. Aza dia miteniteny foana ry bodo sitrany ianao mo dia avahany. Marina ny dada ary neny Anala ny fanaitainako ny fandehanako e. Na dia ny taingana fiara manidina ihany aza ka misaotra re rady malalako. Ka andao sakafo dia atory sao tara avion eo nareo roa. Fa taiza aloha ianao nahita voly. Rehefa sitrany ianao lazaiko daholo hatramin'ny ariary fa aza matahotra. Tena marina. Eno zay andao amin'izay atory aloha e. Mba manahoana re zay ry neny toy ampio zay ry tompo fa tena milanao. Asa vela hiady rery ny dokotera. Enao koa nooka hiasa fa fitaovana fotsiny ny dokotera. Amen. Miady amin'ny fahafatesan'izay ry tompo. Mino fa tsy anaranay amin'ny sarotra ianao. Amen. Iny fa manao baiko tanana miantso ny dokotera. Mahazo mijery amin'ny bodo aho zany. Bodo. Rado. Fa aisika izany. Atao amin'ny hopitaly tsika ka voadidy somatsara ianao. Sitrana zany. Misaoran'Andriamanitra ary malala fa sitrana ianao Rado. Sitrana. Eno tsy hainko narary atsony lohako. Aza miresaka betsaka aloha e. Mahatoreo fa tsy ela dia ody any Madagasikara tsika ry boda. Nitain'Andriamanitra ianao. Misaotra Rado Tena mbola miasa le fampahatoriana. Zay dia reniko sahady bodo. Misaotra raha eo. Misaotra indrindra fa mihaino ny vavaka ianao. Allô, nanao ny story tatatoa? Avitra somatsara ny toanao ry miala. Misaotra betsaka anaka. Ay, Andriamanitra no isory tatatoa. Dia ahoana izany ny programanareo? Mbola afaka tapabolana vao mody. Ary mbola ampy ve ny vola? Rehefa ody angamba vao mila vola fa raha azonao atao dia mba andefaso vola kely izy mianaka fa efa lany zay ny vatsikely napetrako taoko. Eny ary mahereza ry tatatoa dia mivavaka ho anareo zahay dia andefaso afatra izy hoe sitrana ny reniny. Aza matahotra tatatoa alamiko ny aty. Veloma dia mirary fahasalamana veloma anaka mandra-piaona indray ary. Iza loatra ary tia nandefa vola tamin'ny telefoniko ty amin'izay indray vola be mihitsy. Ary misy afatra ange izany
aloha vakina aloha, iny ny vola nataonareo mianaka sakafo, efa sitrany neny ka aza mitepitepy tsony ho avy tsy ho ela. Iza moa ny sorany eo, na numero amalina aza tsy misy. Misaotra anao rehefa ahafitra andreniko. So ihany aloha fa tsy fantatry ny vatoko ny tranoko eny Tanjombato hoe. Tsy nakakoa ny io fa na dia ny ariary aza. Fa raha vao tonga ty ny to dia atolotro manontolo azy telo mianaka daholo na ny trano na ny ofany. Sady nanankahala azy onja sy neny to tsy hitana lahelo amin'ny mihitsy fa atao aminy koa nge nahitako soa hoe. Mafy ny nahazo azy saingy nakako lesina ho eto miaina izany ka tsy hamaly ratsy azy a. Tonga androany dada sy neny. Tsy tsenaina hono izy fa efa misy fiara-miandry azy eny le olona nandefa afatra tsy fantatro. Mino aza fa efa iny vato zareo amin'izao a. Aleo alamina tsara ny efitra n'izy mivato sao tezitra eo dada. Janono eo ringa sofera ary ampitaony patronao any ny fisaorana. Tonga so ihany sika, velinaina ihany amarina. Aingana ronja fa reraka angeny reninao io e. Tonga so dada sy neny. Azapaina ry neny sitrana soma tsara. Ka neny akory ve ndry e. Ao ary. Dia ampidiro ireo etandreo dia ateo rany ampandriny neny ronja. Mila makaina tsara izy fa lava ny lalana sady mbola marefo anke izy io e. Endrery dada. Ndao neny a. Miteny eto amin'ny soroko neny. So everindry fa malimy ary a. Tsy misy marary atsony ange fa afa-tsy ny fatra ny didina fotsiny. Na zany azy e. Aza dia mivilavila be loatra so tatajaitra eo. Mampime ako nareo mianaka. Onja ihany eo. Lamba ngamba no hoe tatajaitra. Mety zao pozinao zao. Mety ka. Ka manahonzany any andafy ry neny. Matamana. Ndry koa retsy. Rindriny efitry ny hopitaly ange mba hitako e. Raha ianao no nitety amin'ny Fransa mandra-pahavitan'ny fandidiana fa antanio izy. Ary nareo mianaka aloha ve ny lamina tsara e? Dada, nisy nandefa volany ge. Saingy tsy nisaotra satria tsy fantatro le olona. Numero any koa moa tsy niseho. Ahoana koa zany e? Makaina lory boda. Raha-pitsy maraina andray vahiny manakatsika fa miomana. Ifodolo ny sakafo fa atsora soa nampy anao ronja. Manakaja hoana e? Ho avy eo ny olona nanavitra anao ry bodo a. Izy avokoa nge niantoka ny lany rehetra taminao e. Dia izy koa no nandefa ny vola ho anareo ronja. Iza nefa zany ry dada fa aza tao an'izany ka. Mahandrasa fa zany nge tsy nampanidina ny koa e. Mifoaza marina fotsiny rehefa amin'ny sivizy no tonga eo. Ary arakarak'izay resaka eo no ialany eto. Mba tianao koa zany surprise zany a. Fa tsy nisy ratsy aloha a. Fa zao izy mianaka. Andeha hijery zavatra ny antsinany aloha fa mbola tsy misy zava-pisotro ako. Mihinana sakafo maivana rehefa anao na ry bodo a. Ionja, mba azondry onina ve zany olona zany e? Neny azy efa ela be ny raha niaina tamin'ny dada tsy mahalala zany namazango. Maika fa za. Ka nisy vazaha mpivady zay aloha tsaroko e. Saingy tsy hitako tsony izay ny efa rany rehefa lasa tany an-dafy ry zareo. Reo ihany nanampy azy tsy tapaka hatramin'izay. Mety marina zany eritreritry izany satria tsy teny gasy angenina lefa ny mesazy fa teny frantsay e. Mety tsy dia mahay teny gasy ngamba le vazaha e. Efa nahay kely ihany aloha izy roa fa mety adino rehefa tsy hainy isan'andro tsony e. Fa efa misivilatsaka kely zao ry neny a. Efa ho avy izay ry zareo fa andao any amin'ny salon amin'izay tsika e. Sady efa vita ny anjarako tany an-dakozia fa mahandro sy saina tondra soa. Ka andao ary e. Ay, efa vononareo mianaka e. Efa tsy ry dada. Misy olona zany ronja fa andana jereo a. Manao ny ianao madama,
izany da tiavinao azafady? Salama tsara. Mitady a monsieur Rato ange raha ao izy azafady. Ao izy saingy mbola misy vahiny horaisiny ao zao ka apetrao ny afatra raha mainka ianao. Mandrosoa ianao, nahoana ny tsy nampandrosoanao izy Ronja? Fa iza nefa zao saivo mandrosany ambany Ronja fa za entina ty aloha efa ho tonga mantsy zay mivahiny andrasantsika ko. Mandrosoa retsy mipetrapetra fa aza mihafafa fa tsy mbola ny zavatra anio vato. Misaotra betsaka. Aleo hoe soroko aloha ty solomaso ty fa tena tsy fantatrareo tsony ange za zany. Mialy ve ianao mialy ahoana koa fa hono zao Rado mialy tena niova be ianao, tena tsy fantatro marina fa azafady. Zany ve Rionja, tena efa elitsika ny tsy niona ka tsy atao mahagaga raha tsy fantatrareo mianaka. Fa lazao zay lasaindry dia mandeha fa misy vahiny mihaja andrasanay atoko. Tena mbola tsy niova marina ianao ry neny to andraso aloha izy ry izy mianaka ilay vahiny manakaja andrasantsika. Izy ny namonjy anao teo ambavaona ny fahafatesana ary bodo ina nana tena fa mba hoe ho lasa ny loziny ny fankalanao mialy nefa tsapako fa mahafiorinao anatinao ny tsy fitiavanao azy ka andao ateriko ianao anaka. Tsy maninona ry tatatoa, andeha tokoa saingy raha tsy voalazako izay tiako ambara tsy aleto mifona-ky mialy natsapa ihany angamidry hoe tsy nankalandry mihitsy ara tsy sesefaneny andreny evitratsy reny mamela fa efa mipapo mifokany aza. Mitsangana ry Onja, tsy mitana alahelo aminao nge za indrindra moa taminao ry neny to. Nahavaky fo ange nandrefa marary ianao nefa tsy misy vola hitsaponanao tsony. Zany na dia fasako vola tsy tapaka tamin'ny dadato mba hitsaponanao. Izy koa no nanome farany zaingana ny vola hitondrananao tany an-dafo ry bodo vitako ny aditiko. Velominy eny to, tsy misy tokony ilanareo atsony fa mandry ny saiko ankehitriny. Mandry ny saiko satria reny solon'ny mama lasa nandao ny tondrako anao ry neny to sitrana ny reniko ry dadato ka avelao andeha amin'izay fa maivana ny saiko. Fantatrao ny adresiko? Tsy avelako andeha ianao mila fifanazavany zao mifona ary miala lela-paratire diso tokoa nanavakavaka anao diso nampijaly sy nanandevo mihitsy na tsy andray mifona koa azy ianao anaka tsy maninona satria tsy ho zaka nizaniza nataoko taminao teo ambaravarany fahafatesana ny navotanao. Misaotra anaka neny toa nahasoa nange ny fiafiko tato aminareo na dia mafy tokoa azy zany tsy mba nanana alahelo taminao ka aza manahy. Fala za fa nandray ahy ianao ankehitriny ary tsy horoako ianao fa efa ela mihitsy ny nandriko anoriko anao. Mahavaky fo zao zavatra zao Ronja, na izaza mba te hitomany saingy mba menatra ny fa lehilahy lehibe ihany ny teny. Sambatra fa niala vesatry ny natato anatin'ny foko ny kika ela be izay. Dia tena tsy manakambaratsony fa loatra ny foko mitodika aminao ary bodo olombelona ihany ianao mety diso ataovy eo an-tsaina lalandava nefa fa tsy misy aniroko amboto zany eto tany. Anonitra ny ratsy vitako taminao ary mialy nampisokatra masoko ny fahitako ny fiainanao. Matoky ianao fa hiova. Misaotra ry neny to ka zao tsy aharitra eleto Madagasikara ka alohan'ny andehanako dia indreto ny taratasy ny tany sy ny trano eny Tanjombato ry neny to atolotro manokana ho anao ary efa vitako ihany koa ny famondrana rehetra ka raiso fa anareo reo. Andray anaka andray faly loatra tsy haiko hoe inona tsony no teneniko navotanao ny haiko nefa dia mbola nitsonjovinao koa ny fahanterako. Misaotra sombinaiko misaotra. Dia tsy adingo koa ianao ry Onja, silaky ny draiko ianao zandry mahalala ny loatra angamba. Ny ofatrano rehetra hatramin'izay 5 taona izay dia tsy nisy nandrimbinako na raim-bilanja ara fa dia afoko anao manontolo mba hamelomanao an'io zanaka kelinao io izay tsisa moa fa zandry keliko ihany. Anomananao an'izay ho aviny izany
Ray so akifa vokatry ny foko ry ontsa. Andriamanitra malisoa anao ry miala. Zay angamba no azo amezana azy. Ary farany alohan'ny sakafonana dia zao no mba hafatra aminareo aza tositosika ny ondrom-potsy. renareo teo ilay tantara mitondra ny lohateny hoe ondrobotry nosoratany mameno soa novelomin'ny sinaiza manitra ony ny ravo nandray feo sy hinana tontosa tovyrazana mamonjy sy olosoa.